Afaka manao sipa fa tsy afaka manambady ireo vehivavy mafana tratra. Mijoro vavolombelona amin'izany ity renim-pianakaviana 5 taona mafana tratra ity. Raha ny nambarany, niisa 3 ireo efa nakavady azy ary namono ny ainy tampoka avokoa rehefa niteraka taminy. Tsy hono noho izany na tsy saony ny fisian'ireo vehivavy mafana tratra fa tena misy ary maro amin'izy ireny no eny amin'ny fiarahamonina, saingy miafina sy manafina noho ny henatra sy tahotra. Fahaizanao ty zany de maro taona inona moa zany hoe mafana tratra zany mba mampahafantaran'ny olona anazy. Le mafana tratra moa zany de tsy haiko loatra zay le momba an'le izy fa za rehefa taty aoriana vao nafantatra an'le izy satria raha ny fahazahoako anazy aloha le hoe manambady de maty foana. Fa tamin'izaho nanambady vadiko voalohany zao vao niteraka voalohany de tsy haiko heritaona sa firy taona teo le zanako heritaona sy tapany de maty le vady. Taty aoriana nanambady amin'izay de ohatr'izay foana teraka amin'ny zanako faharoany indray mbola tsy ampy heritaona koa de maty nisy accident nahazo anazy. De fa raha moa zany nanontany an'le ray aman-dreny le bebe anay moa zany tena nanontanivo hoe inona zany mahatonga an'le vadiko maty foana bebe. Izy miteny hoe efa ohatrany hoe efa tarazo zany le izy satria na araka ny fikarany na ny olona tany aloha zareo tany de ohatr'izany foana zay manambady de ohatrany hoe nandova taty aminazy le izy nananiny de lasa zany lasa Zany hoe aty aoriana zany anao vao mahafantatra an'izany hoe isan'ireo hoe taranaka mafana tratra zay. Ie, taty aoriana de raha ozy izy bebe anay hoe raha araka ny fitantarany hoe raha manao sipa zany hoe ohatra hoe manao sipa fotsiny fa tsy manambady de tsy maninona. Raha hoe manambady amin'ny tokantrano de tsy maintsy maty foana zany zay vadiko ao zay lehilahy miaraka amiko eo. Mba fitiny kely hoe le tantaranao zany tamin'izay hoe nanambady impiry ianao de maty ohatranao nadaholy nahafaty an'ireo de niterahana daholo ve afaka mba tantara anao fitipitinina kely ve zay tantaranao zay. Ie, le vadiko voalohany zao zay niaraka foana aloha zay niaraka de avy eo tsy haiko efa niaraka 3 taona teo de nifanambady nanao raharaha de nivady de nitokantrano de niteraka an'le zanako zay heritaona sy tapany de izy nandeha niasa faritra. Niasa tany amin'ny faritra izy de tany izy hoe accident izy moa le manao massage ny any ireny niasany de accident de maty de avy indray fanondroany efa feno 3 taona le zanako de tena moa vehivavy mbola tanora de hoe tsy magnala hoe mafana tratra zany de misy miarakaraka de nanambady nalain'le lehilahy vadin'izay de nanambady de izy indray nefa le lehilahy io chauffeur le vadiko fanondroany io de avy eo izy nandeha tany koa mandeha mitondra tomobila de accident tamin'ny tomobila de efa nanomboka teo zany de efa tonga saina ihany hoe ahoana zany zay lehilahy miaraka amiko zany zay vadiko de tsy maintsy ohatr'izany daholo de fantelo nanambady an'le vadiko faran'izay de tsy vao mbola tsisy heritaona akory zay izy maty novonon'olona izay izy. Ao anatin'ny fianakaviana ve zany ianao ihany hoe zay mafana tratra zay? Ie, raha amin'izay firaisam-po de zareo na ny fianakaviana tsisy an'izany mihitsy fa ohatrany hoe zareo zany de zay na tonga na tena nanontany an'le bebe anay fa ny sisindresaka n'olona koa moa raha miteny hoe mety mafana tratra satria asa de isaky n'izay miaraka amina lehilahy de maty foana ny vadiny. Za tsy nino an'le izy ohatrany hoe tsy inona zany le izy tsisy an'izany fa hoe efa zavatra efa hoe loza voajanahary le izy efa tonga aminahy le izy zany de nikeko fa efa nanontany bebe anay amin'izay de kay misy le mafana tratra no tamin'ny fianakaviana tany aloha be. De ahoana ny fandraisanao an'izany hoe ianao mafana tratra zany?
Tsy dia nataoko nisy olana aminahy ilay izy e, fa nieritreritry fotsiny izany nanomboka teo amin'le farany teo indray za tsy nanambady izany intsony. Dia izay mihitsy ianao milaza hoe tsy hanambady izany intsony, tsy hanambady intsony ianao fa ianao izany izao manao sipa. Tsy hanambady intsony fa ohatra hoe tena moa dia vavy mbola voafiry taona dia ohatra hoe misy lehilahy tiany tena hoe miarakaraka raha manaiky hoe miaraka amina lehilahy izany dia azavaiko anazy mihitsy hoe za tsy hanambady fa ohatra hoe miarakaraka fotsiny dia miaraka. Dia manaiky izy. Dia manaiky, raha manaiky izy dia miaraka izay, raha tsy manaiky izy dia mijanona. Raha za zany aloha nieritreritry dia tena tsy hanambady intsony mihitsiny satria izay lehilahy iaraka amiko izany dia tsy maintsy ho faty dia aleo tonga dia tsy manambady intsony. Ny tena hoe fihetseham-ponao sy ny hoe nitelo maty vady any voaloha mety lefy ihany nisy an'le faharoa fa teo an'le fahatelo amin'izay ohatran'ny ahoana izany ny tena hoe fihetseham-ponao sy ny zavatra tena natao anatin'ny sainao. Za tena nalahelo e. Tamin'io farany mihitsy ny tena nampalahelo anahy satria ilay zanako fahatelo zao mbola kely nefa izy ohatrany hoe maritapoka, ohatrany hoe tsy nieritreretiko izany ilay izy e. Ilay tamin'ny voalohany sy ny faharoa mba lefijefy ihany fa ilay fahatelo iny amin'izay dia teo amin'izay koa vao nieritreritry hoe tena izay zany ilay hoe mafanatratsy. Dia nalaoko ohatrany hoe tena te hamofo hoe tsy te hitia lehilahy izany intsony mihitsiny. Efa fantatrao ianao hoe le mafanatratra, ianao hoe tsy nanana heritreritra sa mety hoe hanantona an'le mpitaiza gasy ireny, mpahay fomba gasy na hoe mpitondra fivavahana satria ireny mety hoe amin'ny mahagazy anazy mety mahafaka ohatr'izay, manahoana ny mombanao tamin'izay? Tsy nieritseritra ny andeha hoany mihitsiny fa ny oza hoe mivavaka fotsiny izany no ataoko be da be e. Rehefa mivavaka dia fa za tsy nieritseritra mihitsy na anatina an'ireny na anatina pastera tsy nieritseritra hoe afaka ireny ilay izy fa fivavahana ihany nieritreretra. Dia misy ary ny fianakaviana ny teny hoe aleo manantona an'ilay mpitaiza olona ireny fa ireny ozy izy mety mahafaka an'ilay izy. Dia za ohatrany hoe tsy resy lahatra amin'ilay izy dia miangatahako amin'Andriamanitra fotsiny mba tsy hanaranaka amin'ireo taranako ireo zany izy fa za tsy eritreritra hoe hanantona mpitaiza olona hoe zavatra eritreritra afaka an'ilay izy e. Tsy te hanantokantona an'ireny izany fa miangatahako fotsiny hoe mba tsy hanaranaka amin'ny taranako ilay izy. Tsy mampaninona anao zany mitondra an'io mandrakizay? Tsy mampaninona anahy mihitsy raha ohatra hoe efa izay zany voasoratran'Andriamanitra hoe za mitondra an'ilay izy fa ny fanafodiny fotsiny tsy manambady intsony mihitsiny izany. Fa raha hoe anatina mpitaiza olona ohatrany tsy resy lahatra amin'ilay izy e. Ary ahoana ny fandraisan'ny fianakavianao anao amin'izany hoe fantatra zareo hoe ianao mafanatratra izay? Fianakaviana indray aloha tsisy manilika fa manome courage ary ny ataon'ny zareo. Manome courage fa ny olona sasany eny ivelany ohatrany hoe manisy hoe sy manana hoe impiry maty vady ianao ary vao miresadresaka amina lehilahy dia efa misy manome sy ny ohatrany hoe vao misy olona miaraka aminao zany dia efa tonga dia misy miteny hoe iny tsy mampanatratra iny fa aza manao ohatr'izao. Ny fianakaviana manome courage fa